Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenana nitondra tokiazava. Indray andro raha nandeha nody avy any an-tsekoly i Jenny dia nahita lehilahy efa zokonjokony iray nanala ny ahatra teo an-jaridainany. Tsy mbola nahita io olona io izy hatramin'izay. Ny ankizy sasantsasany nandalo teo dia naneso azy. Ilay satriny mangamanga efa tota be ny tena mampiomeny ny ankizy sy ny tanora izay mandalo eo. Manirery angamba izy io hoy Jenny anakapo. Koa dia nijanona izy niarahaba azy ary nandinika ireo voninkazony. Nandeha teny ny fotoana. Lasa tena mpinamana ilay lehilahy lehibe sy Jenny. Tsara fanatokora lehilahy ary nahaliana azy avokoa ny zavatra nataony Jenny tany an-tsekoly. Fantatry Jenny izao fa Jenkin no anarany. Ary rehefa maty ny vadiny dia nifindra teo izy mba anatona ny zanany. Refolakandro raha nanatona ny tranony Jenny dia nahatazana vehivavy hafahafa iray teo an-jaridaina. Ary ingia Jenky dia tsy tazana teo intsony. Nitsika ilay ramatoa ary nanontany hoe ianao ve ny Jenny? Eny tompoko hoe Jenny. Inona ary nahazo an'ingia Jenky? Afaka androso ve ianao hijery an'ingia Jenky? Nenjera mantsy izy dia tapaka ny tongony. Tsy mitsahatra ny milaza izy fa manana an'ilay namany kely izay. Niditra nanaraka an'ilay ramatoa Jenny. Niresaka nandritry ny fotoana vitsivitsy tamin'ingia Jenky izy. Toa antitra be ny fijeriny azy matory eo am-pandriana. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia nihera tamindray ny Jenny mba hitsidika azy isaky ny avy mianatra. Fantany ankehitriny fa mpampianatra misionera kay. Io rangahy io avy any Afrika nandritry ny taona maro. Nahafinaritra ery ny tantara nataony nikasika ny hery sy fitahin'Andriamanitra natao taminy. Nahatonga ny Jenny haniry ny ho tonga misionera izany rehetra izany. Nampalahelo anefa fandray andro dia maty ingia Jenky. Nanatrika amin'ny fandevenana azy Jenny sy ny ray aman-dreniny ary teo ny nandrenesan'ny tantara maro hafa mikasika ny fiainan'ny Jenky. Tamin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Faly ery Jenny nananamana azy. Nisaotra n'Andriamanitra izy fa tsy mba naneso na nandositra azy toy ny namany hafa. Nahafaly azy avokoa ny zavatra nataony tirangaty ary nandraisan'ny lesona eo amin'ny fiainany. Tamin'ny andro nahitany azy voalohany, nampiseho fanajana sy alemem-panahy tamin'ia Jenky ilay mpanompon'Andriamanitra i Jenny. Eny, ilay namandraikariva rankizy, ry tanora malala isan'ny fanajana olona na ahoana fomba fitafiny, ninonino no hareny fa misy valiny tsara dia ny fitombon'ny fanantenana ao anatinao izany. Ka azaonao ihany koa mizara fanantenana, eny fa na dia amin'ny ora farany ahitanao an'ilay olona aza. Misy tenin'Andriamanitra izay mifandraika amin'izay indrindra mba azahoantsika mizara an'izany fanantenana sy fanaovan-tsoa amin'ny olona hafa izany. Petera 1:7-5:10. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary eo ka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Tarika Louange de Lille. Fambola tsy ho mora ny aditsika eto na bereo mpanakora dia aoka tsy hisento tsy anao ireriany no hanimbany zaka fa misy betsakany miezaka
tsy omora ny miazona finona fa maropanakora ka aoka tsy irona tsy anao ireriany no hanimbany zaka fa misy betsakany miezaka mitraka tsy maintsy hompandresy izay ombany tompo na betsaka mpamefy de tokony iroso jesosy leriany no tokony ekena ny mpino toy izany no isany vonjena tsy maintsy hompandresy izay ombany tompo na betsaka mpamefy de tokony iroso jesosy leriany no tokony ekena ny mpino toy izany no isany vonjena ny mpino toy izany no isany vonjena ny mpino toy izany no andovila edena. harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo miaraabanao misafidy aino ny feo fanantenana irariana indrindra mba andraisanao soa ny fiarahana iresaka ny fomba iadiana amin'ny diabeta ihany isika nio satria aretina mianaka mahazo ny olona betsaka tokoa izany mbola nitorohevitra tolotry Dr Georges Pomplona Hatrany no andeha rana ankafizo ary ny fiainona. Lazaina fa tratry ny aretina diabeta ny olona iray raha toka miakatra be tsy araka ny tokony ho izy ny tahan'ny siramamy ao amin'ny rahany na ihany koa midina be tsy araka ny tokony ho izy izany. Ankoatra ny fanafody omeny mpitsabo, ny sakafo dia tena mitondra be amin'ny fiadiana amin'ny diabeta. Eo koa ny fampiasam-batana. Raha sakafo ny resahana dia misy ny sakafo mampipoitra ny diabeta na mampandoza ny fivoarany mihitsy. Misy kosa nefa sakafo ahafahana mandanjalanja ity aretina ity. Efa andresantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ireo sakafo tokony ahena ny fihinanana azy na fadiana mihitsy. Isan'izany ny rononon'omby. Araka ny fandiniana maro natao tokoa mantsy dia fantatra fa ny zaza vao teraka omena rononon'omby fa hoe tsy maharaka ny nonondreniny na koa hoe mety misy antony hafa dia rononon'omby no omena ny zaza, matetika izy ireny dia tratra n'ilay aretina diabeta type 1. Noho izany dia tsara ny manena ny fisotroana rononon'omby na tsy mihinana mihitsy aza. Fa misy kosa nefa arak'ilay noresahana teo ny sakafo mahasoa toy ny zavoka, ny artichaut, ny céleri, ny tongolo oignon, ny voankazo maina, ny légumes, ny poireau, ny haricot vert, ny voankazo toy ny poire, ny pastèque ary ny céréales feno na céréales complètes, reny rehetrareny dia tena mahasoa tokoa. Ankoatran'izay ny ranona légumes dia tena mety tokoa an'ny olona diabetika. Kanefa tena ahitana tombotsoa manokana ity ranona légumes atoron'ny Dr Pomplona ity satria mifehy famokarany sarakady insuline izy sady mandray anjara betsaka amin'ny fifehezana ny tahan'ny siramamy anatin'ny ra ihany koa.
inona ry zany legioma atao ranony atorony docteur Pamplona izany? Eo a ny tongolo oignon, ny haricot vert ary ny artichaut. Reo zany ny fangaro ilaina amin'ilay ranona legioma. Ahoana ny fikarakarana azy? Arotsaka anaty rano 3 litatra ny tongolo oignon 2 sy ny haricot vert iray fehitanana. Ampangotrahana ambonin'ny afo malefaka mandritry ny adiny iray izy ireo. Avy eo dia tatavanina, asiana sira rotsongo ary avela angatsiaka. Dia avy eo asiana ranona voasary makirana rehefa mangatsiaka. Dia iny ny sotroina indroa na intelo mandritra ny tontolo andro. Averiko ilay fikarakarana azy. Arotsaka anaty rano 3 litatra ny tongolo oignon 2 singany 2 zany sy ny haricot vert iray fehitanana. Amin'ny tanana indray mifehy zany. Dia ampangotrahana ambonin'ny afo malefaka mandritry ny adiny iray. Rehefa tapitra ny adiny iray dia tatavanina izy avy eo. Dia asiana sira indroa mitsongo ary avela angatsiaka. Rehefa mangatsiaka dia asiana ranona voasary makirana. Dia avy eo sotroina indroa na intelo mandritry ny tontolo andro. Tena tsy sarotra fa tena mora kanefa mahomby tokoa ho an'ny olona diabetika. Ny fanaovana fampiarana no tena mahasoa ny fahasalamana. Koa dia entanina ianao hampiatra izany raha sanatria misy tratra ny diabeta ny manodidina anao. Ankoatran'izay dia amporisihana ihany koa ny amin'ny fampiasam-batana. Isaorana dokotera Pamplona amin'ireo torohevitra mahasoa atolony. Isaorana ihany koa ny fahaliananao. Ifarana eto aloha ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy Zoanitra ny farimbona nahatotosa izany, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika, dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko ary mirary fahasalamana mandrakariva. Na dia anjo mbola zany andro na idify ny masoandro dia anao no fahazavako. Ianao Jesosy no tena hazavana ny taratra tsy miova mamiratra mamelombelona. Fitiavana vatolampitsy mihetsika ianao no fahazavako. Manazavany ao anatiko mampisavany manjo ianao no fahazavako. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Vatolampitsy mihetsika
ko mampisavany manjo ianao fahazavako WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana ny tenanay pastora Razafindatovina Arson Gilbert dia faly manasa antsika rehetra mba hiaraka anatona ny seza fiandrian'Andriamanitra ampanetry tena fa izy dia manohitra mpiavonavina fa manome fahasoavana manetry tena hiaraka hifoka andrivotry ny lanitra ny vavaka dia fifoana andrivotry ny lanitra Tompoandriamanitra eo misaotra anao zahay ny amin'ity fandaharana manokana hity mba hoentina amerenana milony ny tokantranonay tsiraray avy ary izany famerenana milony ny tokantranonay tsiraray avy zany koa dia famerenana milony ny fifandraisanay aminao Andriamanitro ravaravana sy potipotehany Satana ny fifandraisanay aminao kanefa fotoana zay tokony amitrananay fihavanana aminao izao fa akaiky ny fataperan'izao tontolo izao akaiky ny fiavian'i Kristy eo amin'irao ny lanitra Tompo malalo valio fangatanay aminaran'i Jesosy amen tiavan'i Jehovah ao amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra izay ny famotinana ny didin'Andriamanitra ary ho ihany Jesosy ao Mateo 2:20 ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia tiavany namanao tahaka ny tenanao ripiany malala efa nanao antso mitala korokoroka teto isika hoe fotoana izao tokony aneketsika ny asa ny fanahy masina mba hanoratana ny didin'Andriamanitra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba ho voarakitra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika izany didin'Andriamanitra izany tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao tiavany namanao izany hoe ny didy folon'Andriamanitra izany dia resaka fitiavana raha sanatrian'ny vava ladiany lela mandà ny didy folon'Andriamanitra isika raha sanatrian'ny vava ladiany lela manafoana ny didy folon'Andriamanitra isika dia manafoana ny fitiavana ary ny fiainana tsy misy fitiavana dia izany no atao hoe fanjakan'ny baroa izany no atao hoe fanjakan'ny samy manao zay tiany atao kanefa ny fehiny lalàna dia fitiavana fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny namana ao amin'ny Korintena 1:17 dia fa nambara tamintsika teto ihany koa hoe ahoana moa no fisehon'izany fitiavana izany araka ny voalazan'ny Baiboly fa ny fitiavana maharo-po mora fanahy tsy mialina tsy mirairay tsy meboebo tsy mora sosotra tsy manao zay tsy mamendrika tsy mitady tombontsoa amin'ny tena tsy mifaly amin'ny tsy fahamarina fa miara-mifaly amin'ny fahamarina kosa izany fitiavana izany ilay fiti agape dia mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mahatra ny zavatra rehetra ary mandefitra ny zavatra rehetra izany no nitiavan'Andriamanitra atsika izany no nitiavan'i Jesosy atsika ary izany no hita ho fehy ny lalàna araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy izany no tokony ho fiainan'ny mpivady soloa eo ny anaranao hoe izaho dia tokony maharo-po amin'ny vadiko izaho dia tokony mora fanahy amin'ny vadiko izaho dia tokony ho tsy mialona ny vadiko tsy mirere amin'ny vadiko izaho dia tokony tsy manao otro-po amin'ny vadiko izaho dia tsy tokony hanao zay tsy mamendrika amin'ny vadiko izaho dia tsy tokony hitady tombontsoa amin'ny tenako fotsiny fa hitady izay anandratana ny vadiko izaho dia maharitra ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra amin'ny vadiko izay ny tokony ho fiaina amin'ny mpivady satria izay ny fitiavan'Andriamanitra atsika
satria izay fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Ry mpiano malala, fotoana izay tokony hiavanantsika tokoa izao. Hiavanantsika amin'Andriamanitra voalohany indrindra ka tsy hanaiky ho rebrebeny devolo Satana isika. Tsy hanaiky ataony varim-bariana amin'ny zavatra ny tany. Be diabe tokoa ny zavatra izay ataony Satana eo anoloantsika. Mahavariana dia mahavariana ary masondriana dia masondriana tokoa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny filan'ny maso, ny filan'ny sofina, ny rehaka amin'izao fiainana izao. Eny, ireny rehetrarehetra eny dia fakapanahy izay tena miredareda ary manintona fatratra dia fatratra tokoa. Kanefa indrisy fa mampiena mba tsy lazako hoe manafoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fotoana hiverenantsika eo amin'Andriamanitra izao. Fotoana anaovantsika fihavanana amin'Andriamanitra izao, amitranantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Averimbentsika eto ihany fa ny didy efatra voalohany no tena fisehoan'ny tena fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsy tokony hianan'Andriamanitra hafa isika. N'Andriamanitra volafotsy, n'Andriamanitra volamena, n'Andriamanitra varahana. Ana Andriamanitra hazo, n'Andriamanitra zavatra maro samihafa. Indraindray dia ny afera ny lasa andriamantsika, ny sport ny lasa andriamantsika, ny lamody ny lasa andriamantsika. Indraindray dia ny tomobile ny lasa andriamantsika, indraindray dia ny mpanao politika ny lasa andriamantsika, ny vedety mpihira no lasa andriamantsika, sy ny sisa sy ny sisa. Fotoana izay tokony hanandratatsika n'Andriamanitra izao. Fotoana izay tsy tokony ahavarianantsika amin'ny famitana izay ataony devolo Satana izao. Tamin'ny andron'ny reformasiona dia nataony Satana mahavita fagagana ireny sarivongana ireny. Kanefa fitaka fotsiny izany hamitana ny olona. Fa voafetra dia voafetra ilay fahagagana izay vita mba hahatonga ny olo variana amin'izany sarivongana izany, fa tsy hitodika amin'Andriamanitra. Efa niresantsika teto fa raha io didy faharoa io dia nizigizin'Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra sari-piaro. Raha ohatra ka mekoko anatrihan'ny sarivongana ka manompo ny sarivongana dia Andriamanitra sari-piaro mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka, amin'ny zafiafy sy ny zafidoalika, amin'ny taranaka fahatelo sy faefatra izy. Raha toka makahala an'Andriamanitra isika fa tia zavatra hafa. Ry mpiano malala, zava-dehibe ny tsy hanonona antsika foana ny anaran'Andriamanitra. Tononona amin'ny hira izany, ary zany hira izany anehoanao eo molotra ao ny fehezanteny maro samihafa. Kanefa ny fo lavitra dia lavitra an'ilay fehezanteny izay tononona. Ny dikan'izany lasa manonona foana ny anaran'Andriamanitra. Miseho anao amin'ilay hira, amin'ilay tononkira, tonon'ny molotra sy ny vava, fa tena tia n'Andriamanitra, vonona hanompo azy, hijoro matoky azy, ary hiazona ny voady masina izay natao. Kanefa ny eo am-po izay aseho amin'ny atao andavanandro dia tena mifanohitra tanteraka amin'izay. Manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Indraindray dia miozonozona mba hahazahoana mindram-bola aman'olona, na hahazahoana manadala tovavy, miozonozona ary ampiasaina ny anaran'Andriamanitra. Manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Indraindray dia atao fiomehezana, fanalanandro izany anaran'Andriamanitra izany. Manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Fotoana famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra izao. Fotoana fibebahana tanteraka izao. Fotoana izay anomezana voninahitra an'Andriamanitra izao. Izay le teny amin'ny Apokalipsy 4:7. Nisy anjely raikio nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filaza ny tsara mandrakizay, ho toriana amin'izay monina ambony tany sy ny foko-pirenena samihafa fiteny ary amin'ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Fotoana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izao. Fotoana izay fekofana eo aminy, mekofo eo anolozana anao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Fekofana eo aminy izao. Raha ny teny rehetra eo amin'ny Apokalipsy 4:7 no vavahana tsirairay. Izany hoe mekofo eo anolozana anao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Fiverenana tanteraka amin'ilay andro izay nitsara n'Andriamanitra taorianany famoronana izay natao. Fotoana fiverenana amin'ny sabata izao. Ary izay le didy faefatra, ny olona tena tia an'Andriamanitra dia mitandrina ny sabata. Ilay sabata andro fahafito, andro no hamasiny sy no tahiny, andro izay tokony ho andro fifamelan-keloka, andro izay tokony ho andro fifaliana sy firavoravoana, andro izay tokony ho andro famitranam-pihavanana tanteraka, andro
zay tokony ho andro pahasoavana tanteraka, andro fitomboana ao amin'ny fahamasinana. Ka isaky ny sabata dia tokony misy dingana lavitrezaka eo amin'ny fitomboana ao amin'ny fahamasinana. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly, mahatratra ny ohatra ny fahalebiazan'ny fahafenoan'i Kristy. Rehefa malala amin'ny teny tsotra dia hoe mahatratra ny faratapony, dingana faratapony eo amin'ny planany famonjena. Famerena indray ny endrik'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy. Fotoana izay tokony ahitantsika fifaliana eo amin'ny fanarahana, fakatoavana ary ny fivelomana araka ny sitrapon'Andriamanitra izao. Ry mpiaino malala, tsika dia tsy mandeha amin'ny heriny tenantsika eo mpanaovana an'izany rehetra izany. Tsy mahavita an'izany isika. Eo ny talahoana ny herina ny fanamasina. Azo erenareo Jesosy, raha andeha hiakatra ao any an-danitra izy, azo erenareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ahy, misaotra midera mankalaza anao zahay. Ny amin'ny famotinana ny didy dia fitiavana anao amin'ny fona rehetra, ny fanahana rehetra, ny saina rehetra ary ny herina rehetra. Teo aloha tsy mazava aminay fa ny didy dia fanehoana ny fitiavana anao, fanehoana ny fitiavana namanay. Ankehitriny rehefa nandre izany famoboasana sy famelabelarana fanazavana izany izahay, dia indro tompo malala fa mangataka aminao zahay ho fenoana ilay era avy any ambony dia ny fananao masina hanampy anay ho tena ho tianao, ka tsy an'Andriamanitra hafa izahay, tsy anao saritavitra voasikotra hanompo azy kokona treny izahay, ary tsy hanonona foana anaranao izahay, hitandrina ny sabatanao, ho fiakofona anatrianao, fanomezam-boninahitra anao izahay, ampio ary izahay ny fanahy masonao, hatanteraka zanantsaka sy andavany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mr Vonjy sy Jacqueline. Anio dia anio no andrenesanao, lay feo ny tompo manao toiza, oripanota andevoniota, izao de izao mihitsy no Jerure ni wavinao, si tsapanao ve fahuverianao, impiri noe fanikiri nefa tsarovi mbola tiako fonianao. Fefana futumiajuanao tuku asare ratsapanao Yesu, nirakumitsi wefana munze kwanao mentuinuna navarina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Izao no tiako ho tsapanao, sao laitsy miova dia miatrianao, laitsindrindana miantso foana, valio anio rateo
mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Darena zareo tsy mahahitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. eny ary tafahoenentondraintsika amin'ny alalan'izao onjam-peo zao, kanefa tsy resaka antsena akory izy ity ka avy hatrany dia voatesina ka dia arahaba zany voalohan-draraha satria tsy tezitra izahay zahay mpikarakara amin'ny fandarana dia miarabanao piaino ankafaliana, araba tompoko lahy, araba tompoko vavy, miarabanao namanarilahy. Anteriko ny fiarabana izay efa nentinao teo ka hoy aminao piaino hoe araba soa e, araba tsara e, ho ampiko ny soa sy ny tsara ne ianao, miarabanao namanatsoelantormisa. Tsy anao tahaka ny donakafona nalakely sika ka avy hatrany dia tonga dia any mbivonana, fa milohan'ny rosona amin'ny fandaharana dia andeha hivavaka ho an'ny piaino aloha sika namanatsoelantormisa araka ny efa fanaontsika eto amin'ny fandaharana ihany. rahainay izay ny an-danitro misaotranao izahay no ireo soa sy sehena izay nomenao anay, misaotranao noho ny fahasoavana fa mbola afaka miaona amin'ity piaino tia izahay mpikarakara ny fandarana, anao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Mamelany elokay noho ny fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, koa maniry izay Jesosy tomponay eo feno ny fanamasina izahay na ny mpikarakara ny fandaharana na ny piaino anay ihany koa. Jereo amin'ny fomba manokana kosa nefa ireo piaino indrindraindrindra ireo tojo olana ara-panabeazana aoka ianao Jesosy mba hovaha olana ho azy ireo tsirairay avy. Dia mefa indrena mandrakariva ireo zatovo, ireo atolan-tseto, ireo tanora vao misandratra ary ireo tarana ny rehetrarehetra mba handehanany araka ny sitraponao ka mba olova soa sy vokatra tsara hoentin'ny ray aman-dreny andovany lanitra ne ireo taranan'ireo. Dia miaino favakairy malalo fa tononina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen. Eny ary inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio namana Joelantormisa. Anio dia iresaka mikasika ireo vehivavy fotsy varavarana na ireo vehivavy tsy mba mahatombona ho tokantrano fa dia tia tranon'olona, indrindra ireo vehivavy ireo zany matetika dia ohatrany hoe mitonana-poana sy mitanin'andro ery tokotany namana ery dia eny mandany andro, eny mandany fotoana dia mitakoritsika amin'ny namana isan-karazan'ireo ka lasa mirotsaka any amin'ny fifosanany farany. Ya, dia inona tokoa moa namana Joelantormisa no mahatonga ny vehivavy ho tonga amin'ilay atao hoe fotsy varavarana tahaka an'izany. Ny voalohany aloha zany dia zao hoe andeha ho jerentsika mihitsy zany atao hoe fotsy varavarana. Ny atao hoe fotsy varavarana namana lehilahy dia io zany ohatrany hoe anarana apetaky ny mpiaramonina ho an'izay vehivavy tsy tratra ao an-trano, fa matetika any atokantranon'olona any foana no andratoko-piainany, any no ahitana azy matetika. Zay zany aloha mikasika ny atao hoe fotsy varavarana dia ho fantaritsika ny mety mahatonga an'izany. Voalohany aloha zany dia andesika hiainga hatrany amin'ny fanabeazana izay nomen'ny ray aman-dreniny an'ilay vehivavy fony fahakeliny. Matoy zany izy fotsy varavarana dia ilay fanabeazana nomen'ny reniny azy fony fahakeliny no mahatonga izany. Tsy ampy ny afatrafatra, tsy ampy ny anatranatra, tsy ampy ny fanomanana ilay zatovavy ho fiatrehany tokantranony any aoriana. Tsy ampy ihany koa ny fifampiresahana na atao hoe tsy nisy mihitsy aza amin'ny fampiresahana teo amin'ilay zanaka sy ray aman-dreny, indrindra fa ilay reny. Tsy ampy ilay fifanakakezana po, tsy ampy ihany koa ilay fanehoam-pitiavana ary
tena tsy ampy na tsy nisy mihitsy koa aza ilay ohatra sy ilay modely izay idealim-piainana nomeny reniny an'ilay zatovovavy fony teo ambany sokana izany ilay zatovovavy ka ohatra ratsy no hitan'ilay zatovovavy teo amin'ilay reniny dia izay no ampiariny rehefa tonga eo anivon'ny tokantranony izy. Izany hoe tsy nanome ohatra tsara sy modely tsara zany a ilay reniny teo amin'ny fiainany izay tokony ho tahafin'ilay zanany vavy rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano izy. Mety fotsy varavarana koa zany ilay reniny namana lehilahy dia izay no arahany a sy ataony rehefa tonga eo anivon'ny tokantranony izy satria izay no averiny fa ho tsara sy ho mety satria io no hitany nataon'ilay reniny. Zany hoe raha azoko tsara zany namana joelanto armisa dia nisy zany ny tsirambina nataon'ilay reniny teo amin'ny fanabeazana nomena an'lay zatovovavy ka nahatonga azy ho tonga hatrany amin'ny hoe fotsy varavarana rehefa ty aoriana. Ankoatran'izay mety inona ihany koa no antony hafa mahatonga ny vehivavy ho fotsy varavarana. Ya, azonao tsara le tiako ambara teo namana lehilahy, azonao tsara le fanazavana ary marina zany volazanao zany fa antony ihany koa mety hahatonga ny vehivavy fotsy varavarana dia ny tsy fankafizan'ny tokantranony. Ny tsy fankafizana ny tokantranony anefa dia miainga amin'ny tsy fananan'ilay zazavavy ny fankafizantena izay mitarika azy anana ny fatokizantenany. Ny olona tsy mankafy ny tena masina manalila dia tsy mahita fahatsarana eo amin'ny fiainana. Ka rehefa tsy mahita fahatsarana eo amin'ny fiainana zany ilay zatovavy dia tsy mahita fahatsarana ihany koa ary tsy mahita tsirony ao anatin'ny tokantrano izay hatrehany amin'izao fotoana izao. Ka matetika fahasorenana, matetika fahagovina no mameno ny fony, mameno ny sainy dia voatery izy hivoaka ny trano ka mitady fifaliana sy fahafinaretana mba hanomezany fahafahabony tenany. Manaraka izany a dia tsy mbola tena fantatra ilay zatovovavy tsara ihany koa izany hoe hasarobidiny tokantrano izany. Tsy hitany, tsy tsapany izany hoe hamaminy tokantrano izany. Dia indraindray a ny fahamatorana mihitsy koa no tsy ampy. Ny fahamatorana nefa dia vokatry ny fananana rafitsaina, ny rafitsaina izay efa voalazantsika matetika teto amin'ny fandaharana fa avy amin'ny fanabeazana izay nomeny ray aman-dreny ka mahatonga ny olona iray ho tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana fotsiny. Ka rehefa tompona andraikitra ny olona iray dia tsy ho tafandromandry eo amin'ny tsy fihetezan-javatra anankiray. Ka rehefa hitan'ilay olona tompona andraikitra fa tsy tsara ny fotsy varavarana dia ajanony avy hatrany izany. Saingy izao izay mahatompona andraikitra izay mihitsy namana lehilahy no tsy ao amin'ny vehivavy fotsy varavarana ka mahatonga azy tsy mivaky loha amin'ny tokantranony fa dia any ivelany ihany foana no andaniny ny androtoko-piainana. Tsy tsapan'ilay vehivavy fotsy varavarana fa tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny tokantranony izy dia lasa izy any ivelan'ny tokantrano satria tsy tsapany mahatompona andraikitra azy eo anivon'ny tokantrano io. Dia eo koa ilay rafitsaina izay mitarika ny olona hanana fahatokisantena sy hanana maha izay azy, ny maha izay azy izay mampiavaka azy amin'ny olona iray dia ilay toetra mitondra hatsarana eo anivon'ny tokantrano sy anivon'ny fianakaviana. Ka rehefa tsy ao izay maha izay zay a dia io no mahatonga ny zatovovavy na ny vehivavy anankiray tsy tafapetraka ao tokantrano fa lasa mandeha ny velany mandrakariva. Raha ny fanazavanao teo na manajoelanto armisa dia mbola tena miankina tanteraka tamin'ny fanabeazana nomeny ray aman-dreny azy zany a ny mahatonga ny vehivavy iray ho fotsy varavarana. Fa le hoe mbola tsy ampy fahamatorana arak'le voalazanao teo, inona indray a no mety ho fiatraikany? Ya, ny fiatraikan'ilay tsy fahampian'ny fahamatorana eo amin'ny zatovovavy namana lehilahy dia misimisy ihany satria ilay tsy fahatsapana mahatompona andraikitra ane dia efa tsy fahampian'ny fahamatorana dia eo koa ny taona n'ilay zatovovavy indrindra raha mbola tsy ampy 30 taona izy eo rehefa manana ny tokantrano io satria
araka nefa nolazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany a dia eo amin'ny fahatelopolo taona ny olona no azo lazaina hoe matotra ny olona anankiray satria efa feno ilay sosona fony ny atido manoloana ny andriny zany hoe misy sosona anankiroa zany de mandeha le voalohany a de tonga le faharoa rehefa eo amin'ny fahatelopolo taona dia izay zany a de anisa mitarika ihany koa ny vehivavy ho fotsy varavarana sy tsy hanapahamatorana zany hoe raha tsorina dia mbola tsy mitombona tanteraka amin'ny tokantrano ny sain'ilay zatovavy ka noho izy mbola tanora fanahy loatra dia tsy mahatombona fa satry ny mandrakariva hivoaka ny tokantranony de eo ihany koa zany a lay hoe tsy fanampoizan-draharaha zany hoe matetika zany vehivavy fotsy varavarana misy raharaha mbola tokony ataony ao tokantrano ao saingy tsy ampidiriny ao ando loatra fa ilay fivoahana an-trano zany no masaka andohany fa fanampin'izany ko de eo ilay mbola fahazarana tamin'izy mbola tsy nanambady ka tsy mahazaka ilay mijanona ao tokantrano fa mbola zatra ilay atao hoe mibalady itseroa de eo ihany ko indrindrindrindra namaralila ilay tsy fahazakana ilay fiafiana ao tokantrano tsy zakany ilay fiafiana tsy zakany ilay fanaovan-draharaha ao tokantranony dia lasa izy mandeha mivoaka ka misy reny vehivavy reny raha vo lasa miasa ihany ko mivadiny dia iny izy ko fa lasa eny a na de mbola tsy masaka aza ny sakafo ao tokantranony dia lasa izy a mivoaka ny tokantranony ary misy aza tsy misakafo ao tokantrano ilay zazavavy io fa lasa any atokantrano namana any no mamonjy sakafo ao atoandro a sy ny sisa ary tsy mody indray io zatovavy io raha tsy efa ariva ny andro zany hoe efa akaiky tonga zany lay vadiny avy miasa eny izy vo mody miditra ny tokantrano manoloana n'izany rehetra zany na manajoelanto ary-misa inona indray ary no sosokevitra azontsika aroso eto amin'ny fandaharana ia marina tokoa zany na manarelahy fa matoa misy ny olana de misy ny vahaolana de misy ihany ko ny sosokevitra zay aroso ka ny sosokevitra zay omentsika araka zany a dia voalohany indrindra atefatsika any amin'ny ray aman-dreny ka hoy isika hoe ho anao ray aman-dreny indrindra ho anao reny mpianakaviana manana zanakavavy a aoka ianao mba anome ohatra tsara sy modely tsara eo anatrehan'io zanakovavy io mba ho idealy mpiainana mendrika ho tahafina sy mendrika ho alaintahaka no asehonao an'io zanakavavinao io raha mbola eo ambany saokanao izy sy mbola eo ambany fiadidinao manaraka izany tsara raha mba manokana fotoana anomezana afatrafatra anomezana anatranatra sy anomezana fanabiazana ny amin'ny fitondrana tokantrano ianao ray aman-dreny zany hoe be azo ny zanakao ho amin'izay fitondrana tokantrano zay ary tena tsara tsindrina mafy amin'izany ny tsy tokony hahafotsy varavarana anao ray aman-dreny eo ihany ko de hafaranao koa ny zanakao aoka koa izy tsy ho fotsy varavarana rehefa eo anivon'ny tokantrano io a tsy voatery ho an'ny zanaka vavy ihany fa ny zanaka lahy ihany ko de tsara raha tsy fotsy varavarana indrindra rehefa fotoana tsy fiasana zany fa mba hiaraka mivady aman-janany mandrakariva satria efa kely ny fotoana iaonana rehefa mamonjy asa ny lehilahy ho anao vehivavy efa mitondra tokantrano kosa dia aoka tsy fotsy varavarana ianao satria ianao dia anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tokantranonao io ka aoka tsy ho laninao anyvelany fotoana tokony anasoavanao ny tokantranonao fa na dia heverinao aza fifa vita avokoa ny raharahanao de mbola betsaka ny azo atao ho fanatsarana izany tokantrano zany ka azo atao ohatra ny manadio ny fanaka azo atao ny manadio ny fitaovan-dakozia azo atao ny manao zaridaina azo atao ny manjaitra ny rovotra isan-karazany sy ny sisa manadio fitaratra betsaka ny zavatra azo atao eo anivon'ny tokantrano io fa aoka tsy holanina anivelany ny fotoananao ka hatonganao farita ny olona hoe fotsy varavarana
teny malagasy mahalaza zavatra betsaka na manajoelantormisa le hoe nitokantrano fiafiana. Matory eo zokontsika tany aloha tany ny teny an'izany dia azo inona fa misy soa azo avy amin'izany teny izany. Ka izahay eto amin'ny fandaharana dia manentana anao vehivavy ao anatin'ny tokantrano izay mety ho tafiditra ao anatin'le hoe fotsy varavarana, mitaiza sy manabe anao ny fiafiana. Ka ireo fitaomana sy ny fandrebirebena rehetra mety isy ny ivelan'ny tokantrano dia tsara raha toerinao mba ho voninahitry ny tokantranonao. Ary aoka ho fantatrao tsara fa efa manambady eny ianao n'izao fotoana izao tsy tokantena ntsony, zany hoe ilay filibalibana na fandendehanana fibaladiladiana hoe namana joelanto arymisa teo aloha, zany dia efa tapitra fa ny mahatsara ilay tokantrano zao no tsy maintsy ifatohan'ny saina. Ka ninninona mitranga, ninninona miseho ao dia zakaina sy iafiana fa tsy andosirana any amin'ny namana ny velany. Dia izay indray aloha no masaka azo natolotra no mpiaino androany, ka miatrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mametraka ny kopakopa-tanana namanao Joelanto Armisa sy Rila. Veloma toko. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fahalitafahoana aminao amin'izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny lohateny hodinitsika an'io dia manao hoe nomenanao izay nangatahanao, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nomenanao izay nangatahanao, inona moa izany ary inona ny nangatahana? Tsy inona izany fa ny zanak'Israely nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra. Tsy mba tahaka ny firenena hafa izy ireo satria tsy mba nanana mpanjaka. Noho ny afaka kelikely anefa dia ny analemy finoan'izy ireo dia naniry nitovy amin'ny firenena hafa ny zanak'Israely. Nahoana moa ny mpitarika an'Israely no naniry mpanjaka, ary amin'ny fomba ahoana koa no mety aniritsika zavatra tsy tian'Andriamanitra ao antsika? Andeo vakitsika ny tantara ao amin'ny Samuel 2:9 andininy 4-7. Samuel 2:9-4-7. Ary ny loholon'ny Israely rehetra nivory tao Rama ho any amin'ny Samuel ka nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao, koa manindre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firenena rehetra. Fa tsy sitraky Samuel no nanaovan'ny olona hoe omeo mpanjaka izay hitsaranay, dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuel. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuel, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao, fa tsy ianao ny laviny fa izany laviny tsy hanjaka aminy. Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka mandraka androany dia nafoizany asa sy nanompoiny Andriamanitra hafa, dia toy izany koa no ataony aminao. Ary ankehitriny eno ihany ny teniny, kanefa lazao amin'ny maromarina ka aseho azy ny ho fanao mpanjaka izay hanjaka aminy. Dia nambaran'i Samuel tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra no lazain'i Jehovah. Ary hoy izy, izao no fanao mpanjaka izay hanjaka aminareo. Ny zanakareo lahy dia alainy ka ho tendreno amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny, ary hazakazaka eo alohan'ny kalesiny. Ary ho tendreno mpife 10 sy mpife 50, ary asan'ny taniny sy hidizany vokany, ary ianao ny fiediny sy ny fanaka momba ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia alainy ho mpangaroharo zava-manitra, ary ho mpahandro sy mpanao mofo. Ary ny tsara indrindra misahanareo sy ny tany malobokareo sy ny tany olivanareo dia alainy
ka omeny ho an'ny mpanompony ary ny ampahafolo ny voan-javatra reo sy ny tany mboloboka reo dia alainy ka omeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany ary ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra ary ny borikinareo dia alainy ka ampanaoviny asany ary alainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosinareo ary ny tenanareo ho tonga mpanompony ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo no ny mpanjakanareo izay nofidinareo anareo fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Ny faniriany zanak'Israely hanana mpanjaka dia maneho fa nandahan'Andriamanitra tsy ho mpitarika azy izy ireo. Rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely dia nijaly tahaka ireo firenena nanodidina azy izy ireo. Noterena hiady ny adiny mpanjaka izy ireo. Azo ny mpanjaka nataony naka ny fananany sy nampandohetra azy. Tsapan'ny zanak'Israely fa ny mpanjaka dia nanao ny tenany ho ambony noho ny vahoaka. Andriamanitra kosa nefa manao ny vahoaka ny olo laharana. Nomen'Andriamanitra ny olona izay nangatahany dia mpanjaka olombelona. Tsy ela dia fantatra ny zanak'Israely fa nanao fahadisoana izy ireo. Tafaraikitra tao anatin'izany fahadisoana izany mandrakizay izy ireo. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Samuel 1:9-12 izay efa nivakitsika teo. Samuel 1:9-12 ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo no ny mpanjakanareo izay nifidinareo anareo fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Fantatr'Andriamanitra ny fahalemen'ny olona. Fantany fa hitady mpanjaka izy ireo. Ny zava-niseho maro voatantara ao amin'ny Baiboly dia vokatry ny safidy ratsy nataon'ny olon'Andriamanitra. Zao nefa ny toromarika nomen'Andriamanitra izay tsy narahany vahoakany. Deutéronomie 7:7-14 Deutéronomie 7:7-14 Rehefa tonga ny amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ianao ka mandova azy sy moninao ary manao hoe anangana mpanjaka ho ahy mba ho tahaka ny fireneny rehetra izay manodidina dia izay ho fidin'i Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao, anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao mpanjakanao, fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena izay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Kanefa aoka tsy hanana soavaly maro izy, nampivirina ny olona ao any Egipta mba azahoany soavaly maro, satria hoy Jehovah taminareo aza miverina amin'izany lalan'izany intsony. Ary aoka tsy hampirafy maro izy, fa drao ivily ny fony, ary aoka tsy hamory volafotsy na volamena be ho azy izy. Ary rehefa mipetraka eo ambonin'ny sezam-panjakana izy dia aoka adikany ho azy amin'ny boky izao lalàna izao ka ataony arak'ilay tehiriziny Levita mpisorony. Ary ho ao aminy izany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany mba hianarany atahotra ny Jehovah Andriamaniny ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna izao sy reto didy reto ankatoavany azy, mba tsy hiavonavonany fony amin'ny rahalahiny ary mba tsy hiviliany ala amin'ny lalàna na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy sy ny taranany. Maro io fa tsy niteny Andriamanitra hoe omeko mpanjaka izy ireo. Lazainy fa ny olona naniry hanana mpanjaka, na dia izany aza ny safidin'ny olona dia naneho famindram-po tamin'izy ireo ihany izy. Nanome lalàna Andriamanitra mba hiarovana ny olony amin'ny ratsy sasasasany izay ataony fitondran'olombelona. Araky ny nasehon'ny tantaran'i Israely dia maro amin'ireo mpanjaka sy mpitarika ireo tsy ny raharaha ireny lalàna ireny. Jereo ny tantaran'ny zanak'Israely taoriany naniriana izy ireo hanana mpanjaka. Ho hitanao fa be dehibe ny zava-doza niatra tamin'ny vahoaka nataon'ireo mpanjaka ireo. Nisy kosa nefa mpanjaka tsara noho ny hafa, nefa na dia ny tsara aza dia nanao ratsy ihany koa, saingy amin'ny Davida sy ny fahotany tamin'ny Batseba. Matetika no nofezin'ny mpanjaka ny fandimby izay samy ratsy ny zanak'Israely. Zao ohatra ny voalaza ao amin'ny mpanjaka 1:12, andiny fahinana amby 20, mpanjaka 1:12, andiny fahinana amby 20. Ary nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalany rainy sy tamin'ny fahotana izay nampanotan'ny Israely. Miverina imbetsaka ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izany fanamariana izany. Na tamin'izany andro izany nankehitriny dia mitovy ihany ny ataon'ny fitondran'olombelona. Mpanota ny mpitarika ary mitarika ny hafa hanota. Inona no anton'izany? Sy mba mifahotana sika olombelona, satria niala tamin'ny fitarian'Andriamanitra hatrany am-boalohany dia izao mijinjany nafafy izao sika rehetra. Sy ihany fa misy fanantenana ho an'izay teo vonjena. Tsy inona izany fa nivirenan'ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka dia Jesosy izay hifehy indray ny zavatra rehetra eto an-tany. Efa vonona eo anaminy ve ianao? Izany fanontaniana saintsaina izany no isarantsika androany. Manome fotoananao ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao.
kalibandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.